Fa manamarika kosa ny herinandro mialohan'ny hatongavan'ny Paska ny herinandro masina anio. Alakamisy masinary dia teo ireo kristianina maro izay niara-ny ombavaka tetsy amin'ny tokotany malalaka ny lapan'ny tanàna tetsy Analakely ho fanamariana indrindra an'izay alakamisy masina izay manandanja lehibe tokoa ho an'ny mpino kristianina rehetra. Voromaro ireo mpino io arivo io nanatrika ny fotoam-bavaka ho fanamariana ny herinandro masina. Isan'ny toerana nandray fotoam-bavaka niarahandreo fiangonana maro samihafa eto Antananarivo ny tokotany malalaky ny lapan'ny tanàna etsy Analakely. Fotoana nahafahana ny vavaka ao amin'ny firenena sy ho an'ny tanàna Antananarivo. Fideranan'Andriamanitra araka ny ten'Andriamanitra izao olona noforoniko azy zao no anambara fiderana dia hideran'Andriamanitra tsika ao anatin'izay. Vavaka aloha mazavaka ho azy vavaka ho an'ny firenena, vavaka ho an'Antananarivo ihany koa ao anatin'izay. Tanjona tamin'ity fotoam-pivavahana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely tiny isian'ny fiombonam-panahy eo amin'ny ireo samy kristianina tsy ankanavaka. Fa nankalaza ny herinandro masina ihany koa ny akamaroan'ireo fiangonana, isan'izany ikara etsy Tanimena. Fa